Fa mikasika hatrany izay fampiavana-pirenena izay dia nitondra ny heviny ihany koa Andriamatoa Adolphe Ramasy loholona teo aloha avy ao amin'ny antoko Arema. Izy ane tsy hoe zay vao aminany sanatria vary tamin'ny 14 septembre 2002 Kantaky aloha zay tariny professeur Zotadera comme ça Soron'Andriamanitra moa tonga amin'izao zavatra zao na dia misy io azy fa zay efa hatramin'izany efa niteny mihitsy Madagasikara raha tena te handroso dia tsy maintsy miavana samy malagasy zavatra ataony zany dia tsy maintsy hoe atomboka ilay fampiavana-pirenena io sarotra tsy mora ohatran'izany resahany zany fa sarotra satria tsy maintsy avoaka inona ny marina rehetra tsy maintsy zay inona ny zavatra feziny lalàna sy famarinana zay manomboka ny fampiavana io koa tsy maintsy misy fifanarahana tsy hoe niala tamin'ny rasy tsy nety taloha dia mbola indray no averina fa misy fifanarahana mazava hoe inona zavatra natao zany manoloana an'izay sy noafa Madagasikara fa sady amin'izao tonga communauté international sy zay malagasy fa tsary tena fa zay tokoa ny vaoloan'ny Madagasikara fa io kosa nefa mitaky fitonena tsy ao anaty savorovory politika mihitsy ny afahana miroaka ny fampiavana zany tsy possible dikan'izany tokony manao recul tsy raray avy mba ahafahana misotra manao zava-fampiavana zay araka ireny efa teny nany filoham-pirenena ny tena izy mitaky ny fampiavana-pirenena ny premier ministre koa efa nanainga ny nanao antsoavy ny fampiavana-pirenena dikan'izany zay rehetra voakasika zay manao institution tsy FFM eo koa ny FFM mietreritra anao zany miaraka amin'ny communauté musulmane communauté traditionnelle reo le mandana fomban-drazana satria Madagasikara zany ny vahoaka malagasy tsy maintsy miavana aloha amin'ny tantarany areo anatin'izay tantara zay tsy misy arao fampiavana-pirenena fa io tsovano amin'ny ankapobeny eny ary fa dia efa mety tsika menakavy androany dia saotra tompo kafa tsy mety zay satria samy manana ny hevitra zay samy manana zavatra tiano atao na manaraka momba ny hoe ny président Ravalomanana ty io ny zavatra teboka ray ao anatin'ny olana rehetrarehetra ka manaraka fijeriny raha-pirenena izy ka tsy manainga ary manao zavany rehetra hoe aoka tena ho samotiny raha tena tianao zavatra